Ny amin'ny vaovao fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika mbola miteraka resabe sy isan'ny olana eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao ny resaka ady tany eto amintsika fa na ireo tany efa misoratra amin'ny olona na tany mpanjakana indrindra dia isan'ny mampifanolana ny mpiray-monina amin'izao fotoana izao ny mikasika izay resaka ady tany izay no arahantsika ao anatin'ity fandidiana izay hoentin'ny Jemmy Mara Daniel sy Mamy Rasoanaivo ity. Mpivarotra maromaro etsy ambodiny sotry amin'izao no tsy afaka manohy intsony ny asa fivelomany noho ny olana ady tany. Efa 30 taona izy ireo no nivarotra lamba teto amin'ity toerana ity, saingy noho nataondry mpivarotra sasany dia tsy afaka nanohy izany intsony izy ireo nanomboka ny faran'ny taona 17 teo. Tany mpanjakana ny tany saingy voahodiny olona sasany amin'ny anarany izany ny fanazavany. Olana mitsangy eto zany dia ty fotodrafitra sanajorony ity zany zay zany mpivarotra teto foana hatramin'izay dia tamin'ny faran'ny taona teo gaga zay fa dia fifehiny tanteraka le tsenanay dia tsy afaka niasa zay dia teo zany zay no tsy tany zay ho ale satria iny koa moa fotoana fialatrisatra ny tribonaly tena fitsarana dia ohatrany tsy tany satria ty zavatra ty mbola ty toerany ty tany ty mbola misy taratasy eny amin'ny tribonaly mbola mandeha misy olana amin'ny tribonaly zany mbola eny fitsarana dia fifehiny dia nanao an'izao zavatra zao izy dia nefa le zavatra ataony ity koa tsy manara-dalàna tsy nandeha amin'ny ambaratongan-drafitra izy hoe aiza ny permis de construire dia manangana fotsiny izy tsy haiko hoe rehefa vita avy vao hanao permis izy fa ohatr'izay zany dia nifangatana zany niverehanay amin'ny toeranay dia ninesorany amin'ireo zavatra izay nataony ireo fa na fitaovam-piasanay zany io tsy navianay zao ireo na ny latabatra dia nakatony eo. Raha nambaran'ireto olona ireto anefa dia ara-dalàna tsara ny fandoavana ny abatsena sy ara-dalàna ihany koa ny mahampivarotra azy ireo. Tsy mba nisy fampilazana mialoha nefa ny fahazoan'ny olona sasany ny tsena fa avy hatrany dia ny famefenany toerana izay ivarotan'izy ireo no nataon'ireo olona sasany. Mbola eny amin'ny tribonaly anefa ny raharaha saingy efa avy hatrany dia nanangana trano biriky ny ankilany amin'izany. Mangataka ny jeren'ireo tompon'andraikitra ny zava-misy ireto mpivarotra ireto.